Nisy ny lanonana ara-miaramila nandraisana zazavao izay notanterahana tetsy amin'ny régiment d'appui et de soutien ny rasy tetsy Ampahibé omaly ny akon'izay no entina aminao amin'ny anatin'ity sary ny tafika malagasy ity. Zazavao raika amin'ny valopolo naseho teo ambany faneva ny zoma 7 septembre teo tetsy amin'ny régiment Taniandry Sotoana na ny régiment d'appui et de soutien rasy etsy Ampahibé. Nanaraka fiofanana nandritra ny 90 andro tany Etapiketsa ary nandalo fisedrana ara-miaramila izy ireo. Mariky ny fiampitana amin'ny fiainana sivily mankany amin'ny fiainana miaramila ny fanehoany ambany faneva toy izao ho an'ny zazavao. Androany zany nataony eo ambany faneva ny klasy 2014 suivante ato amin'ny régiment Tany Sotoana izay nanjato fiofanana tany Etapiketsa nandritra ny 3 volana teo dia natao ambany faneva izy androany. Dia manomboka androany zany no miaramila tanteraka ireo olona reo fa tsy lazaina sy hoe zazavao. Vao antsoanao fanompona tanindrazana mandritra ny 2 taona ireto zazavao ireto ary iparitaka amin'ny kompania ny régiment Rasy.